Brother Scott Evans Ambohitsoa, izy no maniry raikitra ao anaty fitohanam-be na ny embouteillage. Zao vao ny tsy leon'ny fijanona elabe ataondreo taxi be na irony antsoina hoe vody azo araka ny filazan'ny tanora ankehitriny azy. Misy ny vahaolana amin'izany ka mifanana kodiaran-droa na skotera ny vahaolana haingana indrindra sy mahomby. Maro ireo mpivarotra an'ity fitaovam-pitaterana ity ankehitriny izay samy manana ny anitra ho azy na ny sara na ny kalitao meny, indrindra moa fa ny kojakoja mahakasika an'ireny kodiaran-droa ireny. Ray amin'izy ireny ary ny Brother Scott toy Evans Ambohitsoa. Mitondra fanazavana i Nazir Kami, tompona andraikitra voalohany ato amin'ity toeram-pivarotana ity. Zava-madia atao amin'ny Brother Scott mivarotra moto zahay moto bonne location afaka nafarana piesy ihany koa. Hitanareo ato aminay ny karazana moto toy ny King, ny Tigra, ny Z6, Sunis moa zany tena spécialité anay aloha ohatra hoe resaka manapasaka ny Sunis ny piesy indrindra fa ny piesy kity hitanao atao aminay. De zay rehefa mividy moto atao aminay nareo dia afaka manao service après-vente zahay. Anty zany raha resaka momba ny carénage, ny moteur, ny pitsopitsony rehetrarehetra ohatra ka mipotsaka amin'ny force afaka hoentinao velona aty aminay dia marine zay dia afaka réparenay na solonay ohatran'izay le service après mampiavaka aloha mitovitovy ihany daholo fa zay hoe service après-vente zay tena anisany mampiavaka anay zay service après-vente ataonay zay. Manahoana ny sarany? Ny sarany tena hoe atony amin'ny besomaro rehetrarehetra zany tena atony ny sarany, tena atony na ny sarana piesy io na ny moto vidiana ato aminay dia tena atony mahazo daholo rehefa mitondra vola dia mampiazo koa aminay. Tsy mandeha ampartirana 10 millions miakatra 2 millions d'ariary miakatra zany. Na indray ny vanay amina resaka fandraisana client zany tena important be aminay le resaka fatokisan'ny client-nay satria raha misy zavatra very eto tsy maintsy manolo zahay, ny bloc tsy ampy tsy maintsy fenonay. Izy zany zay tsy manenjika amin'le resaka isana moto hoe mavita 2-3 isan'andro fa raha misy ray eo efa atonony iny dia verifiena tsara, vitanao malina tsara, vita manao essai ny tompona moto dia afa-po izy dia zay ny anay aloha zay ny voalohany indrindra. Io tonga zao ny arrivage afaka micommande moto nareo dia menay ihany koa ireo karazana moto hoe tena ataoko hoe miavaka zany resaka momba ny kit io zany ohatra hoe Sinus, ny Tigra, ny King ireo zany aloha tena anisany hoe afaka ataonay kit aloha zany dia afaka micommande andreo. Misy page Facebook izy ny Zarkaniny anaranao amin'ny Facebook na Mika Madia ireo zany tena ahitana ny anaranareo publication ny zavatra misy ato aminay sy ny arrivage ho avy. Ny arrivage misy foana zany dia amin'ireo foana ny anarana anazy. Ny adresse ahitananay zany ohatra ianao avy any Akadimbahoaka ny lalanao dia tonga eo amin'ny Jovanan'ondra kely ianao dia mirosy kely 300 mètres eo dia mahita sapanana ianao tetezana dia voalohany hiditra ny tetezana ianao misy sapanana amin'ny ville gauche voaty amin'ny TV bus dia eo juste 50 mètres dia mahita anay ianao. Raha ohatra ianao avy any Avolona avy any Manoseza dia mandika an'ilay tetezana dia ville droite indray dia miditra 50 mètres dia tonga. Numéro téléphone 034 94 750 81 Monsieur Nizara zay no mandray anao ao.